Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Mivokatra. Dia piano ny itokina na tokosirara rahabe manatso. Rona miaina ny tantara. Mevatsiaro, Antsorakoto Malala. Miaraka tamin'ny Setra Miarty. Mirado ary ny Anarazafy. Nandray feo Fanampy Nana Totosa Ariel. Mivokatra. Andro fahaefatra. Mbola tsy noto foana engeka itsy avoy e. Maly atoandra izy mivoaka tany ary tokony efa iverina izy maly ariva. Nefa efa maraina ihany tiany andro mbola tsy hita ihany izy. Ny telefona miseho libra fotsiny tsy misy mandray. Ka sao dia natao silencieux ohatra. Sendray aloha tsy haiko ka. Fa na dia izany aza avy dia tsy mba hitany mihitsy ireny antsoko mifanesines reny a. Dia mety olona saiza ary izy e. Sa hoe raikitra any amin'ny namany ihany. Tena mitaintaina mafy mihitsy ekiza. Zara raha nikipy engekiny masoko alina e. Tsy tafatombona mihitsy ny saiko. Dia izay no nandehanako taty amindry. Otry, ary inona kiny hitangorona an'iretsy olona rehetra ao? Eny tokoa andao mba jerena. Mifanesesika be koa izany. Toa misy olona mitapoka tio anaty fototra tamboroa. Marary ve sa maty? Hoe Andriamanitra fa tsy afoveka io mitsirary io a. Zio mihitsy ny akanjo nanaovany. Eny tokoa, reto maso mitao vandravandra mampatahotra. Ny vokodoko atsara toy ireny lanindra reny. Tsy ireo fa miosindra be matsiravina ny akanjony. Mivava mivoatra. Tsy mbola nahita ohatry ny tia marina. Dia sanatria ve ka. Toa efa tsy isony akira zao endriny zao a. Raha zao amaina ny raha zao koa nodiniana dia mety efa alina izy misy nanitrika tao. Iny koa azy efa misy olona nitondra lambanarina anazy. Tsy marina izany ry Saloy a. Tsy maty izany tsy afoy. Tsy maty izany olo tiako e. Tsy maty izany esy ireo olona. Aza asiana ny lambely izy. Yesos teny ilo a. Milamina kifa inona ary tia. Saloy a. Andao kivetina any amin'ny hopitaly izy mbola misy hena ihany a. Andrasy fa toa ohatry ny efa nampiantsy dokotera sy ambadika aso zareo izazy e. Izany ve kitsy mbola ho ela be vao mitonga eo a. Sy mbola tokony ho avitra ihany izy. Andrasa aloha rendriva rehefa eto. Mety eo iny aky. Ohatra ny nandre azy ny aina ngeza teo e. Ny aina? Ie. Andrekako eo. Toa nietsika koa ny ratsan-tanany. Mbola velona kitsy afoy a. Mbola velona izy. Misaotra an'Andriamanitra. Tsy afoy a. Tsy afoy. Efa tonga ny dokotera. Tena navarina ny olona rehetra nanatrika teo tokoa angeny na velona noro tsy afoy e. Za koa aloha dia tena mbola tsy mitsahatra mametra-panontaniana amin'ny tenako hatramin'izao e. Olona efa atratra sy verany ny raha andrehetra nahita teo. Izao nefa ity ianao dia toa ohatry ny reny olona tsy nanino ireny. Tsy nila rahabe nanao ahoana koa raha dia efa miverina ny ianao. Izany tokoa angamba kiny atsoina hoe fitahian'Andriamanitra. Sa ahoana lesy? Angamba. Aleo tokoa angamba vela kaina indray ianao ka. Dia indrikoroka aloina mba mipetrapetra amin'izay a. Fa za aloha angatadalana kely. Raha tsy izany mantsy dia lany andro andinika ny tsy afoy eto fotsiny a. Za koa aloha dia miaika e. Manoatra no reny sary fongareny tsy mandinika ny tsy afoy.
dia tena tsy tsaranao mihitsy ve hoe inona nanjoanao na hoe iza ny nandratranao toy ireny. Tena saika nanaraka hatraminy ianao mihitsy ange. Tsy misy tsara akory kalona na kely faraventy aza. Za andeha hody aty an-trano no tsaroko farany dia izay. Eny rehefa tsy maty foa manaina fotsiny aloha ianao dia izay ny zava-dehibe. Tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra ange hatramin'izao e. Fakagana vai loatra ny navelona anao. Zany ao tokoa hoe soloina ny pasomanao. Efa natorony dokotera matsy ny fanaovana azy. Ianao raha teo koa ty tsy manaiky ny verenana ty tsony. Tsy azoko hoe matahotra dokotera ve? Ary ay zary le boîte pharmacie teo e. Ay tika e. Otry. Ary totonga dia niketrina be no vao andeha hikity an'ilay izy a. Ao rehefa azokafako moramora. Zay. Andrekako fa toa mikatona vetivety teo ilay rahatrano sokatra teo amin'ny tendana ry tsy afoy a. Marina raha tsy madiodio. Olatra mitsipika sisa no hita mamaritra eo kanefa rahatra voafiry andro kory izay. Fa hoy izao ry tsy afoy a. Toa misety fotsiny ianao ry tsy afoy a. Fa maninona tsy valianao akory? Zao va tena resy lahatra fa misy zavatra fianao amiko mihitsy ka. Sao dia tsy olombelona kosa ary ianao e. Tsy olombelona ahoana ry kalona? Asa iza mahalalako. Eny misy zavatra tiako lazainanao aloha ty e. Hoe? Fantatro fa mahatoky ahy ianao. Izany no mandrisika hitantaran'ilay izy aminao. Moa koa mba hampiala ny fainahinao amiko e. Tsy ambara telo be nefa ilay izy ka aoka hijanao amintsika samirery any. Ianao koa ty toa mampitaitaina anahy ka. Eo ainga nalasao ary. Raha ny tena marina ry kalona dia reny karazan'olona mifokatra na mifomaty ireny izay a. Inona tsara ve ry tsy afoy? Zany ho aky a. Karazan'olona mifokatra? Sao dia mba lalin-dalofana mako ny sofiko. Tsy lalin-dalofana ianao ry kalona akory a. Firazanan'ny olona mifokatra izay maty fanimpito ny vao tena maty. Andriamanitra aza manatona ianao ry tsy afoy raha izany ka matahotra anao a. Krikoriko mivatako marina. Loza. Ny fankaty sy niara-ny andry tamin'ny faty izany hatramin'izay. Faty ny nanomezako ny fahadiovako. Sinona ry ty ry kalona fa nga faty ny fahitanao anahako. Atsapa ny foko fa mbola amin'ny tempo ara-dalàna. Olombelona tohanao ihany afa mivokatra fotsiny mampiavaka anay. Andraso kely mihitsy aloha atomboko tsara ny saiko ka. Ohatra ny manovo izany mantsy ny fahatsapako ny tenako. Maty impito ianareo vao tena maty. Eny akia. Ary sitrana ho azy ireo ratrana aretina niteraka ny fahafatesanay. Izany hoe manjavozavo ilay antony nahafatesana na ilay namono raha toa ka von'olona ilay izy. Finona nefa ny nahatonga ilay mifokatra e. Ozina ny vaina avy tamin'ny razam-be tany aloha tany izy ry kalona. Dia tsy mety mifarina fa manjohy anay taranaka iny foana. Dia impiso tamin'ilay farany teo izany ianao maty ka. Avy mifono maty mantsy ianao izany raha azoko tsara. Vao fanondroany tamin'ilay teo. Dia inona izany nafatranao voalohany? Ny toton'ny omby. Ilay hitanao namaritra teo amin'ny tratrako iny ny olatra navelany. Vao 9 taona monja tamin'izany. Izany indrindra ny antony nandefasana aty satria fady anay no mijanona amin'ny toerana nataperan'ny anay. Amin'izay koa toy ireny hoe ankizy miakatra an'ireny vohatra ndratoenarany ireny. Efa henoko indray raha ny momba an'izany hoe tsy maintsy afindra monina lafirina ny fianakavian'izay ka. Mety sakanana ihany ny fifivokarana io raha toa ka tateraka ra-potoana ny fombafomba amin'izy maty voalohany indrindra eny. Raha ohatra ka izay ny safidin'ireo fianakaviana na hafa ny fony vahavelona, entina ny anala ny fatilena ary afatotra hiantony eny ambony azo. Rehefa maina ilay razana vao alevina anaty lavaka. Satria ny fikasihan'ilay fatilena amin'ny vovotany no tena manafaingana fivokarana. Dia noho ianao nasitrika ireo tsy vanina tao amin'ny fototra tampovoana adiny izany na mpifoanao indray. Izany
Izay mihitsy akerika aloha. Ary raha nisy koa dia efa nanafatra tamin'ireo ray aman-dreniko sy ireo fianakaviana mba hamelandry zareo ao faty ny olon-drehetra rehefa tonga izay andro izay. Fa tsy avela ifokatra e. Saika ho tanterahany fianakaviana ihany moa ny afatra e. Fa dadasiny iny tsy nanaiky. Satria tanora loatra ny ahako ny maty. Ny farany dia voatery zareo namela ifona dia tsy sitrako azy zany. Tsy omena tsiny kosa aloha zareo e. Iza moa ndray aman-dreny tsy hanao an'izay azo ataony rehetra mba hamonjena ny zanany. Ka tsy dia ho lasa lolo vokatra ary kalona. Taranaka lolo vokatra nge zany nareo e. Mba tsy lazako azy hoe taranaka Jesosy. Raha izay no morazonao azy. Fa raha ny tokony izy dia maty ny efatra miakatra eo ilay olona izay vao tena antsoina hoe lolo vokatra. Mena ny masony dia mamoaka fofona ary toa misy milaza fa tsy mandeha tany hono rehefa mamindra. Tandondondoza foana mantsy ny ainy satria mora maty. Mila mitandrina lalandava e. Eto koa vao tsaroako. Fa le rangana ampitahotra ny Saoly inge ka efa lolo vokatra e. Andrekako io. Ay ve lolo vokatra koa iny e? Mbola tsara vitana ny Saoly tsy mivonoa satria sady nalala ny tsy ambaratelo ny amin'ny mampivokatra azy no mbola nandrora azy koa. Satria raha tadidinao dia nilaza Saoly fa efa nahita lingabe iny tany Ambatolampy. Indray tsy naposiko. Hitako moa ianao no teny zavatra hafa izany tamin'iny andro iny ko. Fantatro fa efa lolo vokatra izy. Ary izy koa malala fa efa nivokatra to azy ahako. Mifakafantatra foana nge zany nareo satria samy mpivokatra e. Raha ny tokony izy koa angerika aloha dia efa ela ny tokony hiala tito e. Araka ilay teniko taminao teo mantsy fa fady aminay no mijanona amin'ny toerana nataperany anay. Tsy maintsy mifindra monja izay mba tsy ho fantatry ny olona. Inona nefa manakana anao tsy handeha ka? Izany ve dia mbola antanianao ihany kosa ry kalona. Tsy mahafoy ianao ianao nefa sao mety lasa rikoriko amiko e. Lasa tsy tia atsony. Eny e, tsy maninona. Satria koa amin'izay mba tsy mandratra ny fonao ny fandehanako. Andray efa mihoso-paka ato anatiko ny fitiavako anao tsy afoy tsy mahafoy anao koa. Reko nidoboka mafy koa teo ny foko rehefa narefa tsy maintsy handeha ianao. Aza mbola mandeha rehetra tsy afoy ianao nge tsy nisy nalala hoe maty avy eo ny fo e. Adinao ngary ny fofoneko ka. Ataoko mantsy fa hanapotra ny haiko ny tena tanjon'ireo. Ka tsy ho gaga very zareo raha toka mbola mahita mivezivezy ety indray. Mino fa tsy hijanona fotsiny amin'izao zareo raha mahita anahako. Mba eo moro tsy afoy ferana fotsiny fivezivezenao any ivelany any. Eny ary noho ianao dia hijanona ako. Manam-poza nefa fa tsy maintsy ho avy ny andro andehanako. Misaotra ry tsy afoy fa zao marina ho ahy e. Misy olona iahiko izay ngery tsy afoy mety miketrika ny fifofona ny ainao e. Nefa sarotra ny anendrikendrika olona. Seraka koa zany. Efa dia ekipa ny masiko. Samy mila makaina tokoa aloha na zana ianao e. Tokony asiana fitsangatsanganana indray. Izay mihitsy. Dia zao ry kalona. Mbola misy zavatra kotrao tsy mbola voalazako anao tokoa. Misy lavaka anao atiako izay ny amin'ny toerana fitsangatsanganantsika io. Sika andevenako anao. Tianao azaka efa resy toroko. Soava mandry ny malalako e. Tsy mampino lesy Fa misina indray lesy velona mirijarijà be aho izy. Vao avy nandalo tany mihitsy ateo. Nefa ngera ny faritra ny tsatoany iny antsy iny tokony azo takaitra lery faravaratsiny na tokony mbola nijanona tany amin'ny hopitaly.
Ahoana koa ary le sy alazany ka? Zara laza ve le sy mba velona le riko? Raha tsy zany mantsy namoana olona ngitsika e. Indrindra moa fa raha antsasa teo. Tonga de fonja avy hatrany ngely tia mahay andratsika e. So ihany azy za le ripa tsy natadidiny zavatra antsanga rehetrako. Ka raha tsy zany ave sa nandalo tany e. Tena marina aloha zany e. Ny fahitany ala mandalo matetika any zao no ahiako tena ampiverina tampoka amin'ny fitadily le riny e. Tsy mianiany anahy mihitsy aloha le ry raha ny fandinihako amin'ny fihetsiny e. Fa asa izay any aoriana noho izay mihitsy anie ny tokony hitsihany e. Andray zany kajikajy lahy tika. Inona tokoa moa no hiditra hozy lahy raha miverina tampoka amin'ny fitadiny ka tsy ho tonga amin'le fomba fitenenana hoe namono biby tsy nafaty ka hivitoeran-drambony e. Ohatray. Tiana indray moa zany tia lehilahy ambara amin'izany ka. De tsy mitsahatra mikononkonona zavatra ratsy mihitsy zany lohany lahy ty. Tsy aleo ve le zadaboka ny momba an'izany a. Ka alomaloha lahy e. Misy zavatra haiko fotsiny momba le riny. De zay no tiako amarinina. Ay, de tsy misy idirako tsony aloha ny amin'izany a. Ny vita zany ahy efa nanenenana. Fa hoentinao aiza ary tsy afoy a? Oe, ary lavakiny ty. Andriamanitra, aza tosika toy izao ary tsy afoy a. Kay, fa ino ty ataonao e? Toa mitady alevinao felato a. Tsy afoy. Makany amin'ny foroko daholo engely vofoka e. Fonjeo! Dia manofy ratsy mitovitovy amin'izay foana kia. Hatramin'izay fotoana nafoy tsy afoy izay. Nisy fetraikany be tamin'ny saindry mihitsy ngamba le vonana azo azy. Sa kosa misy antony hafa? Tondry indray mantsy ny lasebatra ao anatin'le nofo fa tsy izy. Dia antony hafiana nefa ka. Ndry mety mahalala azy fa manafina amiko. Raha izany ve efa manofy ratsy foana nefa vao mainka mifikitra aminy. Fantatro angefa misy zavatra mampiasa sainandry io mihitsy e. Tsy misy an'izany kia. Tsy resaka nofy ratsy koa ve nisy arahako aminy. Tsy mety koa ilay mifanary amin'ny andro sarotra e. Mbola mila izy. Izy aza toa efa salama beko. Hitako amin'ireny zamandalo mitsidika anareo ireny. Eny e. Mifandimby mitsidika azy eo ihany dry sedrako. Anga? Ay ve? Ndry lasa kelikely ireny ange dia tonga izy e. Sady miresaka be toy ireny inony ireny. Mba fandray zany. Zany efa kitsy sy afeniko fa efa ratsy tamin'ny mihitsy ny saiko a. Hoy aho hoe mety izy ny tao ambadika ireny famononany tsy afoy ireny. Na za koa aza kiko. Za nefa tsy mahatsikaritra fetsika fihamelona avy amin'ny tsy afoy mihitsy. Nefa tokony mamoa zavatra ao amin'ny sainy fahitany asetra. Mandrosola izy dia mipetrapetra. Misaotra. Ialana tsiny aloha raha tsy matombona mihitsy afa mbola mikarakara ny sakafo entinay mitsangatsangana avy eo e. Tsy maninona ka. Tsy afa mbola any amin'ny dosy. Zany e. Fa aiza zany nareo nitsangatsangana? Misy toerana falehanay izay any e. Mitondra taonty izay dia any misakafo atoandro sy madany tontolo andronay. Mahafinaritra kosa zany a. Dia inona zany io karakarain'ny kalony io ka? Salade de pâte. Anisan'ny sakafo tena ankafiziny tsy afoy io a. Dia misy zavakafa koa fa efa tsara fony daholo. Toa variana be sedra mandinika ilay gourde dia. Ka hafa kely ty endroniko. Gourde termosy tsy afoy ire io a. Nitazona fanana be ireny a. Ny azo itsy mavokely itsy. Tsara nanana kosa aloha e. Mba hividy mitovy amin'ity koa ngamba raha toka mahita. Oe, samy miditra izany ngamba tsy afoy. Ay manambahiny tsika. Dia ahoana ry valy a? Zaho hitany se mbola mijoro tsara izao e. Na dia ny riny sasany ho faty azako. Ny ao ambony ny saorany e. Izay ny tena marina. Fa ilozako kely ngamba aloha nareo ry zoro kely. Sady kosa ve? Nareo koa reto mbola sahirana ko. Mbola misy fotoana kely hovonjeko koa mantsy fa tsy hoe ny fahitako ansiany mahatonga andeha. Eny ary. Miaona foana zany ko. Mazotoa nareo roa e.
Zavy eo diso fadinika sa sedra mihitsy ny ovy. Ianao lena tsy mivaly eo mihitsy koa ary ny mahagagako. Fa eny e, izy ve moa dia ianao anaty ara-tsy-tsaina foana. Izay angamba izy vao tena navita namatika ny pejiko. Engany tokoa akiko. Maninona tokoa moa mba mamonjy toerakafa indraitsika e. Aiza ve ka aty foana. Fa maninona indray loha aty izany e? Tsy hoe maninona fa mba mivoay koa indraindraiko. Zany fa le fahatsiarovana ny ainana teto ange ny tena tsy afoizaka nyity toerana ity e. Sady dininao sady. Tsy adiniko ka. Ahoana moa ny fomba anatin'io an'ireny fotoana mambe ireny? Eny e, fa hiezaka tady toeran-kafa tsika manaraka. Na ianao mihitsy no mifidy. Sa ahoana? Zany fomba omeo aleranao aminao ange sary tsy afoy a. Tena diniko eo ambony latabatra angamba le a. Dasore. Ty. Ary mbola feno be izany a. Tsy tena tsy arahana androany ny tena marina e. Tsofy ihany fa so maio ny vava. Takizay ny vidy rano amin'izay mba tsy rano manodoro amin'ny termosy ty foana ny sotronaka. Fa irana amin'ile nividy rano isak'izay voaka mihitsy ange no vidana azy iny e. Tsy misaraka amiko iny na aiza na aiza misy anahako. Maninona tokoa moa raha misakafo amin'izay aloha tsika e. Eny tokoa. Amin'izay mba afaka misotro an'ilay ranom-boankazo mangatsiatsika aho. Ay, ohatra lasa aloha avoakako tsikelikely ary ny sakafo e. Dia ianao afaka to dia mamelatra ny lafika. Fa maninona ianao ry kalona ha? Fantatro aho fa ohatry ny marary izany kipiko e. Fa naninona tampoka teo ary ianao ty e. Sa nisy sakafo tsy zakanao? Jerio ani ianao raha tsy atsatra vetivety teo e. Ka tovy amin'ny sakafo fitondratsika mahazatra iangereo e. Dia ahoana fotsiny izany ha? Tsy tokony atahorana isy daty nefa satria tsika ihany no karakara tsinonako. Tena manaikitra be sy foy a. Andraso aloha e, andraso moetiko hamonjy toeram-pitsaboana malaky ianao. Kalona, to mangamangana be vetivety ireny tavanao somolotra ao e. Kalona va? Kalona. Mangatsika be ary sy foy a. Ohatran'ny hoe ilozana fananjana vatako. Fa nanina tampoka teo renao ry malalako hoe aza hipo misy aloha maso a. Kalona va? Kalona, fa nanina renao e. Andraso fahitako ny hevitra navotana ny ianao. Le lavaka inoko fa mbola ako le vatapaty saika ampiasaiko taminao efa ela. Tsy maintsy avotako ianary Kalona. Tsy avelako fatrany ianao. Malagasy FM manolotra ho anao teo. Mivokatra. Dia piano ny itohinana tokosirara rabe manatsoa. Rona ny miaina ny tantara. Mevatsiaro, Antsorakoto Malala. Miaraka tamin'ny Setra Miarty. Mirado ary Niana Razafy. Nandray feo Fanampy Nana Totosa Ariel. Mivokatra. Mbola itoy